avy taty amiko zany le satria lay fitaovana tsy nentina anankiray fa eto zao tsika dia anoy ny amin'ny ten'Andriamanitra alohan'ny fandraisana zany ka omeko an'i Zokerika ny toean'ny fotoana de mahay reza daholo satria tsy moramora ny asan'Andriamanitra, tsy moramora ka ny tompo no hitantana antsika tsiraray avy. Amen, andao ara tompoko. Amen. Amen. Dia mamerina ny fiarabantsika moa zany raha zao koa zany ny hafa vao tafiditra koa zany amin'ny zao fiaonan'izao dia eo toizantsika fanazavana foy zany satria nisy fahatafahana teo raha tiana fantatra zany raha tsy nanaraka hatramin'ny voalohany dia misy efa vidéo efa mipoitra zany teo aloha dia afaka manaraka ianao manaraka fa zao mivantantsika dia toizana ny fampaherezana. Ny fampaherezana alohan'ny handray fanasan'ny tompo, fandraisana fanasan'ny tompo dia tao amin'ny Genesis toko faharoa zany no vakiana dia heverina kely famakiana teny fa mety tsy hazavaina lava intsony satria efa nazavaina ihany izy teo. Raisiko manomboka amin'ny andininy fahasivy dia ajanoko ny amin'ny andininy efatra ambin'ny folo anaran'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny tany izay nolazain'Andriamanitra taminy izy mianaka dia nanorona ny alitara teo i Abrahama ka nandahatra ny kitay dia namatitra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy teo amin'ny alitara teo ambony kitay ary natsotra ny tanany Abrahama ka nandray ny antsy mba hamono ny zanany fa ny antso avy any an-danitra ilay andehan'ny tompo ka niteny hoe ry Abrahamo dia namaly kosa izy hoe inty aho hoy ilay anjely. Aza manatsotra ny tananao amin'ny zaza ary aza maninona azy akory ianao. Hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tampoka ny zanakao dia nilay tokanao. Ary nierika nijery Abrahama ka indro nisy ondry lahy teo aorinany voasarobiny ny kirihitra ny tandrony dia lasa naka ilay ondry lahy Abrahama ary nanolotra azy ho fanatitra dorana manontolo ho solony zanany. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe ny tompo no ahita. Izany no ilazana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no isehoan'ny tompo. Amen. Amen. Eto zany dia arak'izay hoe mahagaga hoe na ny fatorana sy hoe natao nomanina ry Isaka zany ho dorana dia nangina tsy niteny. Zay zany mahagaga eto hoe rehefa lehilahy lehibe izy matoa mahavita mizaka kitay sy nandeha tongotra elaela fa tsy niteny izy fa dia nanaiky. Zay zany le hoe fanatitra, matetika ny fanatitra dia tsy miteny. Zany Jesosy koa zany rehefa natao fanatitra rehefa tamin'izy natao izy niteny na mpianatra fa rehefa natao fanatitra izy dia niteny mihitsy izy hoe tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao dia Jesosy io zany efa endrika ny amin'ny Jesosy ihany no nanaovana n'Andriamanitra ny Abrahama. Zay mahatonga an'ilay hoe Abrahama tena hoe ray ny finoana mihitsy fa izy no fototry ny finoantsika dia atao hoe mino ilay Andriamanitra. Zay mahatonga rehefa miresaka dia ilay Andriamanitra ny Israela dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Zay zany natao ilay Andriamanitra ivavahantsika dia zay mihitsy. Jakoba no niteraka ny 12 lahy dia ireo 12 raha ireo natao hoe Israely. Taranak'ireo 12 ireo natao hoe Israely zany. Zay zany mila fantatsika hoe Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Jakoba zanaky Isaka satria Isaka niteraka ny Jakoba sy Esau. Jakoba no zanaky Isaka dia Jakoba niteraka 12 dia ny zanaky Jakoba izay 12 lahy no natao hoe Israely satria tamin'ny andron'i Jakoba no nitenen'Andriamanitra hoe tsy ataoko hoe Jakoba intsony ny anaranao fa ataoko hoe Israely. Dia taranaky Jakoba natao hoe Israely. Dia 12 ireo zany izay ilay izy hoe taranaky Israely dia taranaky Israely no tonga tany Egypte araka ny teny teo na zarana 700 taona no navoaka Mosety sy ry Arona dia nentiny mandrapatonga tany Kanana. Tany Kanana dia Jerosalema dia misy amin'izao fotoana izao io. Ka rehefa natitra arak'ilay tenintsika teo zany tsy niteny izy fa nanaiky. Hoe maninona ny nangina Isaka fa tsy olana antomy fa Andriamanitra zany ny anjeliny mahita dia nanome vahaolana amin'ny hoe nanome ondry lahy zany izay
tontolony ilay any Isaka. Ka io le fantatsika teo fa nivakina teo hoe hitako fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tampoka ny zanakao dia ny lahy tokanao. Mbola verenantsika io teny io satria io lahy tokany mihitsy zany no fototsy ny antony andraisantsika fanasan'ny tompo le lahy tokan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy zany zao resantsika zao. Ny antony resantsika, ivorintsika, ifampaherezantsika dia no lehilahy tokan'Andriamanitra Jesosy Kristy izay nomeny ho famonjenantsika. Zany zao antony anaovantsika n'izao fotoana zao ino an Jesosy. Jesosy Kristy dia nanolotra ny rany niainy teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana ka izay mino azy dia amina fiaina mandrakizay. Zany no resantsika eto io fa indraindray tatsika mieritreritra hoe iona amin'ilay fiaraha-mivavaka sa ahoana fa tena hitady an Jesosy izay foana no tadiavina Jesosy Kristy tadiavina ary izy irery any izay no nanolotra ny ainy izy le fanaritra hodorana manontolo izy. Dia le anaran'ilay tanàna efa resantsika teo mety tsy izay manko mahatonga anao mamerina kely mety tsy voalaza tamin'ny fatapaka izy fa nataony hoe tanàna hoe ny tompo no ahita. Amin'ny teny hebreo dia ny dikany hoe ny tompo no ahita hoe Andriamanitra Jireh. Andriamanitra Jireh zany Elohim fantatsika teo El. Nefa tenena hoe El dia Andriamanitra zay, Elohim Andriamanitra mpambolona, El Shaddai Andriamanitra mitompo ny zavatra rehetra, Rafael Andriamanitra manasitrana. Eto zany Andriamanitra Jireh dia ny dikany Jireh mahita. Io rehefa tentsika matitoko fahenina naverin'i Jesosy io. Hoe le Andriamanitra midiro amin'ny efitrano mangingina raha anolotra anao fanatitra zany tsika fanatitra ataontsika dia ny tenantsika mivavaka amin'Andriamanitra izay le fanatitra resantsika amin'izao fotoana zao dia midiro amin'ny efitrano mangingina fa le Andriamanitra izay mahita anao mangingina mahita ozy izy ao mangingina no hamaly anao. Izay zany le Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra mahita ny tompo Andriamanitra Jireh. Dia ozy hoe vakiky kely ihany eto izany no ilazana maraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no isehon'ny tompo. Magaga io teny io. Izany no ilazana maraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no isehon'ny tompo. Io zany le tendrombohitra Moria io no nisehon'ny tompo. Any an-tendrombohitra fa amin'izao moa zany hoe rehefa hitady an'Andriamanitra dia misy tendrombohitra mila mitandrina ihany koa. Tsara le hoe mihaona amin'Andriamanitra ny tendrombohitra indraindray mety mitokana. Amin'izao fotoana izao ary ny tany moa zany efa misy tompony daholo ataon'ny olona fakana vola koa le tendrombohitra. Vola kely ianao zay mankeo amin'ilay tendrombohitra tsy mangingina tsara kosa izy aloha fa mila mitandrina ho an'ilay olona izay manao an'izany zany mety misy manao mety tsy manao fa tena hoe atolotra ho an'ny olona hitadiavan'Andriamanitra. Tsara le mitady an'Andriamanitra any an-tendrombohitra fa Jesosy ty tamin'ny andron'ny Abrahama zany hoe mitady an'Andriamanitra any an-tendrombohitra fa Jesosy tamin'ny andron'i Jesosy naraka any an-tendrombohitra Oliva ary izy dia niteneniny hoe midiro amin'ny efitranonao mangingina fa indray nareo izay mahitanao mangingina no hamaly aneo. Izay zany tara hoe manara-dian'i Jesosy koa tsika. 9:10 vakiko aminaran'i Jesosy. Ny antso an'i Abrahama fanondroany avy any an-danitra ilay anjelin'ny tompo ka niteny hoe ny tenako no ny any anako hoy ny tompo. Satria izany zavatra izany no nataonao ka tsy niaro ny zanakao ilay lahy tokanao ianao. Hitantsika eto fa mbola averiny ihany foana izy. Tsy niaro ny zanakao ilay lahy tokanao ianao. Averiny foana io lahy tokana io misy dikany zany izy efa maninona no napetraka Andriamanitra ilay anjely hoe tsy niaro ny lahy tokany Abrahama ohatra ny nanaovany Andriamanitra ny tsy niarovany ny zanany lahy tokana famonjenantsika. Dia hita ianao tokoa ao ary hamaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ary azo ny vavahadin'ny fahavalony ny taranakao. Eto dia efa fantatsika teo zany mbola le Isaka eto no resahana fa Isaka no niteraka ny Jakoba dia le Jakoba niteraka folo. Eto fa lahy tokana ny filaza azy tany amboloha fa tena izao izy mameno tany tokoa. Beda be ary misy miteny ny sasany mety ho marina mety diso fa beda be raha tany satria niparitaka ireo zanak'Israely ireo rehefa niala tamin'Andriamanitra izy zany lasa nanompo sampy dia lasa miparitaka. Dia miparitaka era-tany. Dia amin'izao samy milaza fa taranak'Israely daholo ny rehetrarehetra Madagasikara dia misy miteny mihitsy hoe izay taranaka Jiosy. Mety tena marina mety diso fa zay zany satria niparitaka mihitsy ireo zanak'Israely ireo. Ny fantatsika zany 12 zareo dia ny 10
tsy hita fa tena niravan'Andriamanitra satria niala tamin'Andriamanitra ny taranaka folo zany zara roa zareo, misy ny atsimo sy ny avaratra, fa ny janona tao Jerosalema dia ny taranaka ny Joda sy Benjamina ihany zany. Zany mahatonga ny anaran'ny Jiosy atao hoe Jiosy. Tsy natao Israely intsony izy fa lasa Jiosy satria taranaka Joda. Avy amin'ny anarana Joda no nanaovany anonana ny hoe Jiosy. Fa ny taranaka Israely dia Israelianina ihany ireny. Izay miparitaka eran-tany tsy hita intsony ireny hatramin'izao. Ny fiteny zany dia hoe hiverina amin'ny tany ny Jiosy ny Israely, fa ny Jiosy koa nefa ny sasany koa miparitaka fa ny anarana atao hoe Jiosy dia avy amin'ny anarana hoe Joda. Fa tsy avy amin'ny anarana hoe Israely zany. Ka zareo ireo sisa tafajanona tao Jerosalema, fa ny sasany miparitaka ka izay mahatonga an'izy hoe be nataty Madagasikara hatramin'ny Madagasikara raha eran-tany misy miteny daholo hoe taranaka Jiosy, fa ny tompony zany mahafantatra azy fa zareo kosa aloha tena mitahiry ny fombany sy ny fiteniny. Ka arak'izay zany no be zareo misy Jiosy tsy mamenatra ny tena zany, misy Jiosy mainty hoditra izay lasa miverina ny Israely zao. Tsy fototsoditra ihany zareo zany, misy Jiosy fotsy hoditra koa, misy Jiosy tena hoe Israely hafa koa zany, satria tena Jiosy misy ireo izay miparitaka eran-tany. Dia izay le hoe an'lahy tokana zany na velona eto 150 iny dia 150 vakiko amin'ny Jesosy. Dia hita ianao tokoa aho ary hamaro dia hamaro ny taranaka ao tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy tahaka ny fasika amoron-dranomasina ary ahazo ny vavahadin'ny fahavalony taranaka ao. Dia io le lasa zanak'Israely maro be zareo ny vavahadin'ny fahavalony io nisy olona tao Jerosalema tao, io la tao hoe tany tondra dronono sy tantely. Tany tondra dronono sy tantely dia nisy olona hafa tao, nisy firenena hafa tao, Jebusita, Amorita, be ny olona tao, fa tamin'ny zareo nitsidika tao ary natahotra ny sasany hoe tsy resitsika rehefa olona matanjaka be, ny voaloboka olona roa no mitazona ny sampana iray. Fa natahotra ny sasany hoe nisy mpitsidika sasany fa Josua sy Kaleba rery no niteny hoe andao fa tompo Andriamanitra izay miaraka amintsika no miaraka amintsika. Dia niditra ihany zanak'Israely fa tsy saniditra tao amin'ilay tany Kanana izy fa nisy olona hafa tao. Dia io ilay nahatonga niteny eto tamin'izany Andriamanitra nefa niteny fa dia ahazo ny vavahadin'ny fahavalony ny taranaka ao. Hiditra amin'ilay vavahady ao Jerosalema, zany no efa nitenen'Andriamanitra ny Abrahama. Nino an'izany izy nahatonga anazy nandeha niala tamin'ilay fianakaviany zany 190 amin'ny Jesosy. Amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Andriamanitra no miteny araka ny tenitsika teo hoe hitahina ny firenena rehetra ny taranaka Abrahama, izay mino koa zany. Dia mahatonga antsika hoe avy amin'ny taranaka ao zany. Tsika zany no Jesosy averina foana izy no Jesosy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, tsy misy fanjanahana raha tsy maty aloha ilay olona tena hoe zanaka. Raha tsy maty ilay ray maty hoe. Fa no Jesosy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana dia lasa mpandova koa tsika. Izay mahatonga antsika hoe eto zany ny taranaki Jakoba, taranaki Abrahama no tokony hoe ho fitahinan'ny firenena rehetra, fa tsika koa dia mitondra fitahiana satria nandray an'i Jesosy ny tompo sy mpamonjy. Dia nandray an'ilay Abrahama, nandray azy fa nandray an'ilay Andriamanitra, Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba. 190 amin'ny Jesosy amin'ny taranaka ao no hitahina firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Izay manaiky ny tenin'Andriamanitra ilay hoe Jesosy miteny hoe izay mankatoy ny teniko zany natao hoe mpianatra ozy izy. Izay efa ny anarantsika koa izay efa nazavaina teto fa izay mankatoy ny tenin' Jesosy izay natao hoe mpianatra. Ary izay ozy izy no manara-diana. Dia 170 ny velona nankeny amin'ireo kanompony Abrahama dia niainga izy ireo ka niaraka nankany Berseba, ary Abrahama dia nonina tany Berseba. Izay zany izy niverina zareo dia niverina tany amin'ny tanànany izy fa izay tiana mafisina mahagaga hoe maninona no nasain'Andriamanitra nanao an'io zavatra io Abrahama. Soratanao amin'ny Baiboly dia maninona nasiana tantara ohatran'izay raha miteny inona ny idiran'ilay tantara amin'ny fiteny malagasy amin'izao fotoana izao. Inona ny idiran'ilay tantara nanolorana ny Isaka ho fanaty nefa avy eo tsy nodonana akory. Fa tena hoe fanoharana ny amin'ny Jesosy dia nimbona teo amin'ny hazo fijaliana dia nanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Raisitsika ny teny izay ao amin'ny jaona 7:25 iny amarana antsika anazy izay manome anazy mihitsy zany. Ampahafantarantsika hoe zany nefa nomanin'Andriamanitra tamin'izany amin'ny andron'ny Abrahama ny
nanomezany an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana. Dia marantsotra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana. Io ilay tokana veriverina matetika taria mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Mino an' Jesosy aloha dia izay vao manana fiainana mandrakizay ary tsy very koa. Dia io ilay zanan'ilay tokana zany izay nitiavany. Tiany io zanany io fa tiany koa tsika tsirairay dia natsony anara-dian'i Jesosy. Ka izay zany ny teny tompo. Raha izao zany amin'ny izao fiarahavavaka izao hoe ianao vao mandray hoe ay ve zany marina ilay Jesosy ity mbola tsy fantako izy io fa mandray anazy hoe ho tompo sy mpamonjy. Tompo zany dia ekena hoe tena hoe manara-dia anazy mpamonjy izy moa zany manavitra ny rano teo amin'ny azy fijaliana no anavotany antsika dia izy vavaka zany ataontsika ho fanoloran-teny. Dia raha mbola tsy nandray raha niembotra satria variana koa variana manaraka an'izao tontolo izao moa zany sy ny zavatra miseho ety amin'ny fiainana ity dia raha vonona no fanoloran-tena dia anao vavaka koa tsika handray anaovana fanoloran-tena fa efa hiomana sady zany tsika ny amin'ny teny ny amin'ny fandraisana fanasany tompo. Alohan'ny naovantsika vavaka aoko tsika samy hiomana ny amin'ny fandraisana rehefa mahatonga ny tompo antsika dia hiaritana antsika eo anao ny vavaka dia marana ny ten'Andriamanitra teo zany dia apeotsika mandray ny fanasany tompo. Vavatsika tompo, vavatsika eny ry Andriamanitra tsara indrindra ianao tokoa ny Andriamanitra i Abrahama, Isaka sy Jakoba, Andriamanitra Israely, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo izay ivavahana eto. Ianao tompo no isaoranay ny amin'ny teny, mampianatra anay manazava satria ianao tokoa no miteny ary ny teninao dia tsy hiverina foana aminao fa tena hiasa ampanomponao tsirairay avy. Ianao tokoa no tadiavinay andro aman'alina eny amin'ny efitrano. Ianao maniraka anay hidira amin'ny efitranonao mangingina manidy zany ary izay hitokana fa ao no hamalinao anay ary ao no ahitanao anay ka dia jereo izay tompo izay tonga amin'izao toerana misy anay amin'ny eran-tany dia ianao mahita anay, mahita ianao mahafantatra ny fo sy ny vo tokoa araka ny efa teny koa tamin'ny fampivavahana teo fa hitanao na zavatra ho avy ary dia fantatrao ka dia isaotra tompo, fantatrao ny ho aminay rehetra, tady anao amin'ny fonay rehetra izay tompo amin'ny herinay amin'ny tanànay manontolo ka dia misaotra satria ianao no nanolotra ny tenanao teo amin'ny azo fijaliana fanavotana fanavaozana. Ianao nanolotra ny ranao tokoa, ilay ranao no tena misotro, ny ranao tena fanadiovanao anay Jesosy fanavotana ka dia misaotra satria zany no nitiavanao anay. Tiavanao anay ray dia natolotra ny zanakaonao tokana fa tsy ho very izy ianao izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Dia izany faninay izay tompo mba te hanana ilay fiainana mandrakizay izay hiona aminao. Ianao no miteny aminay fa andeha ianao andeha hamboatra fitoeranao anay ary any no hionana aminao ka dia tehirizy izay tsirairay avy izao Jesosy satria mba te hiona aminao any amin'ny fanjakanao any an-danitra any izay tsy ety an-tany fa any an-danitra ozy ianao araka ny fampianarana teo ihany koa ka dia misaotra tompo. Eny tompo ankehitriny raha misy aminay, misy amin'ireto indrindra ny amin'ny vatana izao vao mahafantatra maheno fa ay ianao ilay Andriamanitra tsara mamindra fo, tsy mijery fahotana, tsy mijery fahadalana fa vonona handray anao ho tompo sy mpamonjy dia noho Jesosy ny vavaky ny mpamonjinao. Afaka manaraka zany raha izao ianao vao handray an'i Jesosy. Eny tompo, eny Jesosy ianao tokoa ilay zanak'Andriamanitra, zanak'alahy tokana Andriamanitra natolotra tetỳ amin'izao tontolo izao famonjena sy fanavotana. Tia Jesosy manolotra ny tenako ho anao, ny foko, ny saiko, ny heriko manontolo raiso mandray anao ho tompo sy mpamonjy ka dia tehirizy Jesosy, tehirizy eo ambany elatrao ary indrindra diovy amin'ny ranao soa izay narotsakao teo amin'ny azo fijaliana mba tena ho afakely fa ho afahotana ary amboary mandrakariva koa aharitra amin'ny farany hiona aminao any amin'ny fanjakanao. Tahak'izany koa Jesosy raha misy miembotra variana tokoa satria izao fiainana izao tokoa dia sarotra. Efa tonga ny fitsapahana tahaka ny natao tamin'ny Abrahama dia miembotra toa mafy, toa tsy vitanay Jesosy ny fanarahana anao ka dia mifona raha tsy
na tsy naharitra ny fitsapana, tsy maharitra nanolo tena amin'ny fitadiavana anao tahaka nataony Abraham, fa tianao zay hanolotra ny tenanay ho mpanatitra velona ozy ianao anitra sitrak'Andriamanitra ny tenanay ny tena mpanatitra velona sy masina, ka dia tolotra indray havaozinay ny fanolan-tena ho anao amin'izao fotoana izao. Raisy Jesosy vonoka anaraka anao foana zay tehirizy zay ambany elatra fa tsy matahiry tena raha ny tena marina, ka dia misaotra satria ianao manana vahaolana hiasa ianao tsisy mahasakana ameanay ny fahasoavana, ameanay fitaliana, ka dia amariny ny teninao satria tsy mandainga, tsy mangara, tsy mandainga ianao tsy mamitaka Andriamanitra tsara, Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, ny Andriamanitra ivavahanay. Dia misaotra Tompo, dia hiomana amin'izao fandraisana izao zay Tompo, ka dia oka ianao no hiaraka aminay sy andamina ny fotoana rehetra, ka dia tenena foana vavonokiaindry Tompo. Aminaran'i Jesosy no hanatanterahana izao firaisana latabatra izao. Alleluia, amen. Amen. Dia ifamimana zany tsika ny amin'ny mofo sy ny divay sy ny azafady ranom-bolokoka, dia hovakiko ny teny fanorenana izao fandraisana ny fanasan'ny Tompo izao. Zany dia hitantsika eo amin'ny Korintianina 1:10 ny manomboka amin'ny 5:20. Fanorenana ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo dia ao amin'ny Korintianina 1:1 manomboka amin'ny 5:20 mivakiko izao anaran'i Jesosy. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakina ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana azy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy, ny kapoaka no ilay fanekena vaovao amrako, izao no ataovy ho fahatsiarovana azy, na oviana no misotro ianareo. Amen. Vavatsika Tompo. Eny Tompo, ianao tokoa no manasa anay dia misaotra Tompo, fa tsy navelanao tany ivelany izay, fa ankehitriny izay tsirairay avy izao dia manatrika ho fanasana masina izao, ka dia masino zany no tanteraka le rahanao tokoa no tena misotro, anadio anala izay tsy anao rehetra ao anatinay, anadio anavao na ny aretina na ny valana aretina na tsimoka aretina, dia dorana sy sasana amin'ny rahanao ny fahotanay koa Jesosy sasao areoko izay adio. Ianao tokoa ilay mofo avy any an-danitra, le mofo tonga ny nofo, ka dia ianao no tena mpihinana koa Tompo ho tanjaka ho hery fahasalamana ho anay, ka dia misaotra amin'izao fanasana izao Jesosy amasino zany amarino mba ho tena ho voninahitranao ka iseho amin'ny fiainanay tsirairay avy ny voninahitra sy ny famindratonao manomboka izao ka ho mandrak'izay. Misaotra Tompo aminaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo andram-piaviny. Amen. Dia horaisitsika ny mofo dia hohanina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny ranom-bolokoka raisitsika dia sotroina ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ivavatsika isoratsika ny Tompo ary amaranantsika sady koa ny fotoana. Vavatsika Tompo. Eny ry Andriamanitra, i Jesosy Kristy fanamasina, tsy mitsahatra misaotra idera mamay voninahitra anao te satria
Andriamanitra tsy miovy ianao Andriamanitra tsara ary mikarakara foana. Misaotra ny amin'ny nanoloranao ny zanakao. Zany tokoa ny tiavanao zao tontolo zao. Zay dia tao amin'izao tontolo zao no natsoinao dia vidinao Jesosy mba ho avotanao. Mino zay fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay Jesosy Kristy eny tompo ianao ilay zanak'ondry tokoa. Mitondra ny fahotana zao tontolo zao ianao no mitondra ny fahotana aika dia nameza ny heloko aika. Andreo zay tompo ho vela heloko ho sasa amin'ny ranao ary avaozinao koa ny fiainanay ny tenanay ka dia atan'izao zay tompo adiroy mba androso mandrakariva hatramin'ny farany hitady anao. Zay zao tokoa araka ny teninao fa zay ilay fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ka dia atolotray foana ny tenanay anao Jesosy ka dia tehirizo zay. Zay antandro zay androso amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana zay ambara eto Jesosy isan'andro ka dia aoka zay tahiry ny tenanay. Aoka ny teny dia ambara tsy velona foana aminao fa hirobo ary hiasa aminay Jesosy ka dia iseho voninahitra araka ny teninao fa ataonao hitan'ny olona tokoa mahasamy hafa ny manompo sy ny tsy manompo anao dia marino zany masino tanterao voninahitranao tompo. Zay tsirairay avy zao na ny manatrika na ny tsy afaka dia anao amindra fo amangy hiasa tahiriko ny vady aman-janaka ny ankonana ny mpanomponao maro ka dia misaotra ny amin'ny vanim-bavaka sady misaotra ny mpikarakarana, misaotra ny fiarovanao amin'izao herinandro vaovao ihany koa ka dia tanterao Jesosy ny fitraponao rery dia araka ny teny teo dia efa fantatrao na ny ampitso ary aza manahy ny amin'ny ampitso izy ianao fa katsao aloha ny fanjakako sy ny famarinako dia hanaraka anareo ny zavatra rehetra. Misaotra tompo tanteraka ny fotoana voninahitranao ihany dia ianao deraina, ianao nankalazaina ny Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ilay tompony tompo Elohim El Shaddai Adonai Masia Yeshua Masia. Ianao deraina, ianao nankalazaina, ianao ilay masina tompon'izao rehetra zao endriko voninahitra amin'ny tany rehetra. Alleluia. Amen. Dia tokoa dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indrindra zany amin'ny eran-tany dia raha fitafony tompo dia amin'ny sabotsy herin'ny takizao zany tika miaona eto izay amin'ny 12 taondro aty Eropa fa amin'ny 2 Madagasikara ohatra amin'izao satria mbola tsy miova diora. Manao velomanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Alleluia. Amen.